Fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasa-panjakana hananomboka omaly ny andro voalohany ka ny taranja basketball sy ny taranja baolina kitra ary ny taranja tsipoka netibe no nanomboana izany. Ny santatra ny andro voalohany teo amin'ny faninanana ara-pananjahantena eo anivon'ny mpiasa-panjakana izay mivondrona ao anatin'ny AJF ny taranja baolina kitra sy ny taranja basketball ary ny taranja tsipoka netibe. Ho an'ny baolina kitra dia mahatratra 7-telopolo ny isan'ireo mpandray anjara avy amin'ny ministera isa-tokony sy avy amin'ireo androm-panjakana izay mizara sokajy 5 dia ny jeune mihoatra ny 12 taona, ny mixta elita 2, vétéran mihoatra ny 13 taona ary ny super vétéran mihoatra ny 15 taona. Isan'ny zava-baovao ho an'ny mpitantana ankehitriny ny fampandraisana anjara ireo manana andraikitra ambony eny anivon'ny ministera izay lalao baolina kitra lalovina anaty efitrano no andraisan'izy ireo anjara. Teo amin'ny baolina kitra ary ity arahantsika amin'ny sary ity tetsy amin'ny kianja ny Enam Mandrobe dia ny fihaonana teo amin'ny FOP manao akanjo manga sy ny SEMR avy Tsitsimbazaza manao akanjo maitso, sokajy mihoatra ny 12 taona. Nivoaka mpandresy teto ny FOP tamin'isa mazava 2-0. Teo amin'ny lalao faharoa dia lavon'ny MFB tamin'isa mazava 2-0 ihany koa ny ministera ny fahasalamana. Ya io mondo arca li risacco ni volanza devo tenere après des semaines mon compétition des terrain androane manomboka ny basket ny foot ny pétanque ny calcio ny foot sy basket aty amin'ny terrain Enam aty hatreto aloha zany fa betsabe ministera mandray anjara anatin'ny compétition fa zany ny fanomboana zany dia ireo aloha nalefa ny androany fa misabotsy fa feno terrain 10 nampiasaina foot ny basket fa mampiasa terrain maromaro zany fa mihitatra zany le compétition nampiavaka tamin'ity fotsiny le foot isan'ny boss zany reo be équipe zany anaty bureau reo zany ao ampanaovana baolina zany foot ohatran'ny foot en salle zany miantso an'ireny directeur na rehetrarehetra mihitsy tompona rehetrarehetra zany s'inscrire anatin'izay compétition zay. Mizotra araka ny tokony izy ampy ve ny kianja andraisana ny faninanana roviana ny taranja hafa manomboka? Hatreto aloha zany raha ny recensement ny terrain sy ny traitement ampiasaina anazy dia ampy. Ny compétition afaka satria resaka teknika iny zay mihitsy mampiavaka an'ity bureau ty tsy miditra anatin'ny organisation zay ataon'le technicien zany fa igny aby ny technicien tokony hamaly an'izay hoe vina ny démarre izy fa hatreto zany mandeha ara-dalàna ny compétition ary miantso ny rehetrarehetra zany. Efa azo eritreretina avy hoe tokotokony roviana zany ny fotoana natanterahana ny championnat national. Ya national zany le date mbola tsy raha fa fazagna anazy mety fin septembre na début octobre ino. Eo amin'ny taranja basketball dia 20 no efa nisoratra anarana andray anjara amin'ny faninanana izay mizara sokajy 3 dia ny sokajy jeune latsaky ny 13 taona ho an'ny lehilahy sy ny vétéran mihoatra ny 13 taona ary openina kosa ho an'ny sokajy vehivavy. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny ministeran'ny fahasalamana manao akanjo mainty sy ny INEFA manao akanjo manga. Voaka mpandresy teto ny ministeran'ny santé tamin'isa 20 teo amin'ny lalao faharoa kosa ho an'ny sokajy mixta dia resin'ny FOP tamin'isa 17-17 ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena.